Ampifaliana lehibe no iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao ianao ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao ary tena ampifaliana lehibe ho azy sy ampitiavana lehibe no izarako aminao ny afatr'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro an'ity ary mino fa ianao ihany koa dia ampifaliana no iandrasanao sy antenainao izany tenin'Andriamanitra izany ary indrindra moa fa fifaliana ho an'Andriamanitra ny hampandrehanao ny feoany iaraka hivavaka isika midera sy mankalaza anao ary manome voninahitra anao izay iray masina tsara indrindra ny amin'ity tombontona mahafinaritra izay nomenao anay ity ary tena misaotra betsaka anao tokoa izay ny amin'ny fahasoavanao izay mbola hitomanao anay Andriamanitra hampandrenesanao anay ny feoanao amin'ity androany ity tena mangetaheta tokoa izay tompo satria ny teninao Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny teninao dia jiro Andriamanitra nazavanay na fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay ka dia tena mila izany teninao izany ka dia hampandreneso ny feoanao ny tsirairay avy rehetra aoka mba tsy hisy ho diso anjara tompo izay rehetra tominao eto fa samy ahazo ny anjara izay fanomaninao azy ary ny tenako ihany koa dia taio mba ho fantsom-pitahiana taio mba ho fantsom-panasitranana mba ho solombavanao Andriamanitra amin'ity androany ity ary teny araka izay ampiteneninao azy sy izay rehetra ampilazainao ahy eto Andriamanitra aoka ianao fanahy masina ny bahantoerana hiasa amin'ny fahafenoanao eto ary tena mila anao izay hanokatra ny fonay hanokatra ny sofim-panahinay ianao no oka hampafantatra hampahalalana Andriamanitra ny zava-miafy ny teninao ka dia mitenena aminay tsirairay avy ara-penaro ny teninao izay fanahy masina ho anao irery ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia hoe mitady anao Andriamanitra. Mitady anao Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny tantarany Adama sy Eva no hitondran'Andriamanitra anokafana izao tenin'Andriamanitra izao. Mino fa malala ny tantarany Adama sy Eva ianao izay hitantsika any amin'ny Genesisy toko 7 indrindrindrindra no andraisantsika izany fa eo amin'ny tenin'Andriamanitra io dia hitantsika fa rehefa nanota Adama sy Eva noho ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra satria ny ota dia tsy fankatoavana n'Andriamanitra dia voalohany indrindra dia fantan'izy ireo hoe nitanjaka izy ireo ary rehefa nandrian'Andriamanitra izy ireo dia natahotra ny afina ozy izy ny tenin'Andriamanitra satria natahotra ny dikan'izany ry hava-malala dia hoe ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra na ny ota dia mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra mampiafina ny olona amin'Andriamanitra satria rehefa nandrian'Andriamanitra ny olona afaka mandrian'Andriamanitra tahaka ny Adama sy Eva nandrian'Andriamanitra izy na araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nandrian'Andriamanitra nandeha nitsangatsangana tao amin'ny saha fa ny heran'Andriamanitra izy fa ny zavatra hita dia na dia teo tokoa ara ny fiadanan'ireo olona ireo ny Adama sy Eva zany tao amin'ny sahidena satria rehefa tao amin'ny sahidena izy rehefa tambola tsy tonga ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia ny aina tao anatin'ny fifaliana fiadanana tsy nisy ny tahotra tsy nisy ny fitanjahana tsy natsiaro an'izany hoe menatra izany fa rehefa tonga ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra rehefa tonga ilay ota dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ireo fa ny zavatra tsikaritra dia hoe Andriamanitra nitady azy ireo niantso eo amin'ny 15 ahitantsika an'izany Genesisy 7 dia ny 15 ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao Andriamanitra mihitsy no niantso Andriamanitra mihitsy no nitady izany hoe raha mandinika tsara isika dia ny fahotana le tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra
dia nampiafina ny olona tamin'Andriamanitra, ary izany dia ataoko hoe mbola valabla ankehitriny. Tokana ihany mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra dia ny fahotana, ilay ota, ilay tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Rehefa tsy mankatòa ny didin'Andriamanitra dia fahotana izany. Fa ny zavatra mahafinaritra ry hava-malala dia na dia teo izany tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva, dia Andriamanitra nitady azy. Andriamanitra nitady azy ary Andriamanitra nikarakara azy. Ary Andriamanitra tsy nandatsa ny olona rehefa nanota, fa in'Andriamanitra ne maha-Andriamanitra anazy no ataoko hoe namona ny Adama sy Eva. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nitady azy Andriamanitra hanasoa azy, satria raha mandinika tsara antsika ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany no nanjaitra akanjo hoditra nikarakara ny Adama sy Eva sy nampitafy avy mba tsy hisehony ny fitanjahany. Ary amin'ity androany ity Andriamanitra amin'ny alalan'izany tantara izany dia mitady anao Andriamanitra dia tia hampafantatra anao. Andriamanitra dia masina ary mino fa ianao dia malala izany ihany koa. Ny antony nampatonga an'Andriamanitra hoe nitady any Adama, izany hoe ny tiako ambara aminao dia hoe Andriamanitra rehefa nanota taminy ny zanak'olombelona dia nitady Andriamanitra, satria tsy hitan'Andriamanitra, satria le ota no nampisaraka an'Andriamanitra tamin'ny olona. Dia amin'ny tenin'Andriamanitra manambara hoe ny mason'i Jehova dia madio loatra, tsy afaka nijery ny ratsy. Ny mason'Andriamanitra dia masina loatra, madio loatra, tsy afaka hijery ny ratsy. Ka raha misy ratsy izany manelanelana aminao amin'Andriamanitra dia tsy afaka mijery anao ny Tompo. Fa izao nefa mahafinaritra dia hoe miantso anao ny Tompo, mitady anao ny Tompo. Amen. Amin'ity androany ity dia mampafantatra anao Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy mitady anao, Andriamanitra mihitsy midina mitady anao. Mety amin'izao fotoana izao ianao anatin'ny fahotana, ao anatin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mandika ny didin'Andriamanitra. Ary mety mieritreritra ianao hoe za izay mpanota ity ve no mba tadiavin'Andriamanitra? Inona moa ny afaka ampiasain'Andriamanitra amin'ny mpanota? Ary tadidio tsara nefa Andriamanitra tsy miantso ny marina izy fa amin'ny mpanota hibebaka. Tadidio tsara fa Andriamanitra tsy mitady olona marina eto amin'izao tontolo izao, fa amin'ny mpanota mihitsy no tadiaviny, ny olona very mihitsy no tadiaviny. Fa raha misy olona ka marina fa Andriamanitra, voalohany indrindra aloha dia Andriamanitra tsy tia ota, fa ny ota mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia masina loatra, tsy tia ota Andriamanitra ary tsy misy ota ho aminy. Fa Andriamanitra nefa tsy miteny hoe tsy tia mpanota izy, fa Andriamanitra dia tia mpanota rehetra. Ary izany nahatongavan'i Jesosy Kristy, izany nandefasany an' Jesosy Kristy dia ny hamonjy ny mpanota. Tsy hitady ny marina fa hitady ny mpanota mba hibebaka. Amen. Ary ianao ao anatin'izany, ianao izay mihaino anahy io, ianao izay mieritreritra hoe za izay mpanota aty ve dia inona no afaka mba ampiasain'Andriamanitra? Fa Andriamanitra tompoko dia tsy mitady olona marina, tsy mitady olona parfait Andriamanitra, fa tena ny olona mpanota mihitsy no tadiavin'Andriamanitra. Tsy efa voalasa ny ten'Andriamanitra fa ny adala amin'izao tontolo izao mihitsy no nofidian'Andriamanitra mpamenatra ny endry. Ianao raha mieritreritra fa ianao izay farany adala indrindra, mpanota indrindra, mpanao heloka be vava indrindra, fa ianao mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra. Tadiavin'Andriamanitra ho mpanompony, tadiavin'Andriamanitra ho zanany, tadiavin'Andriamanitra ho irany. Amen. Ary nomen'Andriamanitra atsika izany fahasoavana izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Ato amin'ny baibolitsika rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra dia ahitantsika an'ireo mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy ihany koa izay nirahan'Andriamanitra, notendren'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra, ary izy ireo dia samy manana ny ataoko hoe ny toerana izay nisy azy teo aloha. Ary raha mandinika isika arany amin'ny nitsony Jesosy Kristy an'ireo mpianany, ireo mpianatra tsirairay avy ireo ne samy nanana ny anjara rarahany ary samy nanana ny toerana izay nisy anazy. Fa rehefa kosa izy natsony Jesosy Kristy, Jesosy tsy nijery anazy hoe mpamoretra ve ianao na mpanota ve ianao na izao ianao, fa Jesosy Kristy dia efa nahalala ny tsirairay avy rehetra. Ary Jesosy tsy nampahafantatra azy hoe izao no nataonao. Ary ato anatin'ny baiboly dia ahitantsika an'ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe, ohatra Mosesy. Mosesy anie dia nanana ny fahalemeny ary tadidio tsara, fa talohan'ny Mosesy anie nananganan'Andriamanitra anazy ry hava malala dia namono olona Mosesy. Ary ireo mpanompon'Andriamanitra ihany koa, ireo mpaminany lehibe, raha iresaka fotsiny any Jeremia, iresaka any Isaia, ireo ihany koa dia manana ny tantarany. Eto amin'ny Isaia tsika toko 9 dia ahitantsika ny tamina ny endren'Andriamanitra anazy ho mpaminany. Dia ahitantsika fa Isaia dia nanana ihany koa izy ny toerana nisy anazy, satria voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izy dia nafantatra fa lehilahy maloto molotra. Ary eo amin'ny 17 izy Isaia toko 9:17 dia hoy izy hoe, ary nateny ny vavako izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny molotra io, indro fa efa nitehika tamin'ny molotra ao io, ka dia afaka ny eloko ao ary voavela ny fahotanao. Io tenin'Andriamanitra io ry hava malala dia mampahafantatra fa Isaia dia mpanota. Isaia dia olona mpanao meloka. Fa rehefa notendren'Andriamanitra izy dia hitantsika ny tantarany fa tonga mpaminany lehibe, ary anisan'izay mpaminany malaza ato anatin'ny baiboly. Fa tsy hoe Isaia koa rehefa parfait natsoin'Andriamanitra fa hitanao manam-pirofo, fa hoy izy hoe rehefa natehika tamin'ilay vainafo dia hoy ilay nanatehika amin'ny vainafo izany hoe, indro efa nitehika tamin'ny molotra ao io, ka dia afaka ny eloko ao ary voavela ny fahotanao. Iza moa ny afaka mamela ny eloko, iza moa ny afaka mamela ny fahotana, dia tsy iza fa Andriamanitra irery ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dikan'izany dia Andriamanitra tsy miandro olona parfait irahany, fa ilay mpanota mihitsy, ilay adala mihitsy no vidian'Andriamanitra, ilay mpanota mihitsy, ilay mpanao meloka mihitsy no vidian'Andriamanitra. Amen. Ary mbola veriko ihany fa tsy hoe Andriamanitra akory tia ilay ota, fa ny mpanota ny tian'Andriamanitra, fa ny ota tsy tian'Andriamanitra, satria ny ota dia mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, mampiafina ny olona amin'Andriamanitra. Ary any amin'ny Isaia moa toko 7:12 dia hoe, fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Fa Andriamanitra dia mitady anao, ary Andriamanitra dia naniraka ny zanany tsy hanameloka na hitsara fa hanamarina anao. Aleloia. Ary hitantsika ihany koa ny tantaran'i Jeremia araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, fa hitantsika eo amin'ny toko 1, Jeremia toko 1 dia 5 sy 6. Hatro ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatro ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy kosa aho, indrisy Jehovah Tompo, indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Amen. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ahitantsika ihany koa an Jeremia izay natsapa ny nanana ny ataoko hoe fahalemeny dia ny mbola mahazaza anazy. Tsy voasoratra ato anatin'ny baiboly moa hoe firy taona loatra Jeremia, fa zavatra fantatra dia hoe natsapa Jeremia fa mbola zaza ary mbola tsy mahay mandahateny.
Ary izany indrindra no hoe nitenenan'Andriamanitra azy hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforongo, izany hoe Andriamanitra dia efa nahafantatra azy. Ao anatin'izany tantaran'i Jeremia zany ry hava-malala dia tia hampafantatra anao Andriamanitra fa Andriamanitra dia mahalala anao mihoatra noho ny fahalalanao ny tenanao. Andriamanitra dia mahalala anao mihoatra ny fahalalanao ny tenanao. Ary Andriamanitra mihitsy nefa izy no namorona anao tao an-kibo, izy nefa nafantatra anao hatramin'ny mbola tany an-kibo. Eny fa na dia mbola tsy ary akory raha ozy izy ianao dia efa fantatra Andriamanitra daholo momba anao rehetra. Tsy mbola teraka ianao dia efa nohamasin'Andriamanitra, tsy mbola teraka ianao dia efa notendrin'Andriamanitra. Amen. Tsy mbola teraka ianao dia efa natsoin'Andriamanitra, ary na dia ninona toerana misy anao, na dia eritreretinao fampanoty ianao ankehitriny, na dia betsaka ny zavatra tsy mendrika nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy miandry ny olona ho mendrika zay vao miantso azy. Fa Andriamanitra dia mitady olona, Andriamanitra dia miantso olona. Eny mitady anao izy, miantso anao izy. Fa vonona ve ianao ny anaiky izay antso ny androany, araka ny nambarany tamin'ny Isaia hoe iza no andeha hirakay, iza no irako ary iza no andeha hirakay. Izany antson'Andriamanitra izany dia aminao, amintsika tsirairay avy rehetra amin'ity androany ity izay tomin'Andriamanitra ndre izany feoany izany. Iza no iraiko hoy Andriamanitra ary iza no handeha ho irakay. Mitady anao Andriamanitra ho irany, mitady anao Andriamanitra ho mpanompo, mitady anao Andriamanitra ho zanany. Ka manaiky ve ianao? Ka aza misalasala fa ninona toeranao, na dia tahaka ny Jeremia hoe mbola zaza, na dia miteny ianao hoe mbola voamaly any nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy, na tamin'ny ray volana, na mety mieritreritra ianao izany tsy mahalala tenin'Andriamanitra akory, mbola voamaly any nahafantatra an'i Jesosy, mbola voamaly any namaky Baiboly. Fa Andriamanitra neny maniraka anao Andriamanitra mametraka ny teny rehetra ao am-bavanao, manekeny ho irany. Mitady anao Andriamanitra ary ninona zay rehetrarehetra toerana misy anao, na dia eritreretinao fa mpanota tsy mendrika, na dia eritreretinao fa ianao faran'izay adala indrindra sy tsy mendrika indrindra, fa ianao mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra, ianao mihitsy natsoin'Andriamanitra. Ka manaiky fenao ny ho irany, manaiky fenao ny ho iraka Andriamanitra, manaiky fenao ny ho zanany, manaiky fenao ny ho mpanompony. Fa dia mino fa amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany dia tsy salasala ianao, fa anisan'izay anao tahaka ny Isaia hoe inty aho, irao aho. Hamaly ny tompo ianao hoe inty aho, irao aho. Amen. Ary ninona zay rehetrarehetra vitanao dia izy ilay mpamela heloko, izy ilay mpamela ny fahotanao rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Izy rery ihany no afaka manadio anao, izy rery ihany no afaka manangana anao. Ka dia raha tianao ny ho tahaka ny Isaia, raha tianao ny tahaka an'ireo mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy rehetra izay nampiasain'Andriamanitra, dia manekeny ho irany, manaova tahaka ny Isaia hoe ity aho, irao aho. Voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy. Misaotra betsaka anao izay ray masinao ny amin'ny teninao, makasitraka anao indrindra ny amin'ny fitiavanao anay, famindraponao, ary misaotra tompony amin'izany teninao izany fa tsy miverina foana ny aminao izany raha tsy efa manatanteraka izay ampanirahanao azy ary ambinina amin'izay ampandehananao azy. Ka dia voninahitra ny ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Amen.